Andriamatoa Rakotondramanana Toky Gislain, izy indray no hitantana ny fizama eto Mahajanga na ny fikambana ny zanaka Maivatanana taore ny fifidianana izay vita ny volana febroary lasa teo iny. Tontosa ny farany herinandro lasa teo araka izany ny fandraisan'ny fitantanana ity fikambanana ity eto amintsika. Ireo membre de bureau sy ny mpikambana rehetra ary ny solotena ny ireo mpianatra avy any amin'ny distrikta ny Maivatanana izay mianatra eto Mahajanga. Tontosan'io sabotsy valome ny fivoriana fikambanan'ny fizama. Dia natao tamin'izany moa ny famindram-pahefana sy teo amin'ny filoha teo aloha sy ny membre du bureau vaovao. Dia izay no natao androany. Dia nisy koa moa ny fangatana nataon'ireo mpianatra ny Haino Amanjery izay avy any amin'ny faritra Betsiboka, indrindra moa ny ao amin'ny distrikany Maivatanana. Dia namaly izay fangatana no nataon'zareo izay zahay, dia nanolotra ny vary rogony. Dia izay no nivorianay androany. Misy ihany koa ny fanomezana noman'ny fikambanana atolotra ho an'ireo mpianatra avy any amin'ny distrika ny Maivatanana iny. Entanina hatrany ireo rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny fikambana ny fizama eto Mahajanga mba hiditra anatevin-darana azy ireo. Araka an'izay ilay tenin'ny président izay zany maha vice président tenanay dia tsotra ny teny ho antsika fikambana zanaka Maivatanana izay mipetraka eto 26 fokontany mba miditra ao anatin'ny fikambanana satria ny antony dia tsotra ihany ny bureau vaovao dia vaovao koa ny fitantanana. Koa manainga antsika rehetra eto amin'ny faritany Majunga mba hiditra ao anatin'ny fikambanana zanaka Maivatanana. Izay akory tsy nosipotaka mihitsy na inona fa tonga eto daholo dia raisinay tanandroa daholo izay olona tonga eto. Ary manaraka an'izay ny fikambanana dia mitondra razana mandeha miakatra. Ary rehefa mandony cotisation dia ara-dalàna dia tonga any amin'ny fahasan-drazana ny fikambana. Izahay eto zany dia miantso ho antsika rehetra na cadre io na iza io izay manana fiheviana avy any amin'ny Maivatanana distrika rehetra dia mitongava miditra ao anatin'ny fikambanana. Ta io ny antena hono fa nen'olona tsy homeny ka mandray anareo an-tanandroa izahay na iza rehefa zanaky ny Maivatanana dia vonona hatramin'ny faran'izay mandray anareo. Ny fizamana ny fikambana ny zanaka Maivatanana eto Mahajanga dia misehatra tanteraka amin'ny ara-tsosialy raha ny nambaran'izy ireo. Amin'ny volana Jona ho avy izao indray no fionana eo amin'ny mpikambana rehetra sy ny mpitarika ny fikambanana.